misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsaka amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsaka amponaya irate niavy aminao itoetrabetsaka amponaya faly miarabantsika tsiray avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona isika amin'ity alatsinainy ity fifaliana ho anay andreny koa ny mizara ny fahasoavan'ny toko aminao mizara n'izao lesona izao lesona ho an'ny tanora zokiny lohandirantsika ny amin'izany dia vavaka isika dia andriamanitra tsara zandranitra mbola fifaliana ho anay hatrany mandray ny teninao ankehitriny foazy tompony fomampananay mba tsy hovariana izay narendremana fa ifantoka mandrakariva ny aminao ka tsapa fa ao anatin'ny atoko izahay tompo andray ny hery avy aminao zay ko amin'ny tenena fa voninkiainao anao zay anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe toerana roa mahalaza ny hevitra sy mamaly ny fanontanian'ireo mpitondra fivavahana tamin'ny torolalana fohy Jesosy nefa mivelatra amin'ny fampiarana afaka manazava bebe kokoa izy saingy angamba io ihany no iray tamin'ireo fotoana izay nieritseretany hoe mbola manan-javatra maro lazaina aminareo aho zay izy nefa tsy sakanareo ankehitriny amin'izao toko 12 zany so ihany ho an'ny mpamaky moderna maro amin'ireo fanontaniana mipetraka izay mety hapetraka ty an-dalana ity no hodinina ny rinany ao amin'ny testamenta vaovao ny Romanina toko 13:1-10 dia manome taratry ny fitenin'ny Matthieu toko 12:20 kanefa manome fanazavana bebe kokoa noho izany dia tokony ho alalinina izany ohatran'ny hoe faneho-kevitra ara-tsindrimandry momba ny Matthieu toko 12:20 ahoana moa no ifandraisan'ireo faritra misaraka amin'Andriamanitra sy ny fitondram-panjakana ny san'Andriamanitra dia mandrakotra ny zavatra rehetra anisan'izany ny andraikitsika amin'ny fitondrana nanome fahefana an'ireo mpitondra antsika Andriamanitra ka izany no nahatonga an'i Paoly ny antso an'ireo solon-tenim-panjakana ho mpanompon'Andriamanitra intelo amin'ny Romana toko 13:20 ny fitondram-panjakana Romana ny tiany Paoly ho lazaina ao amin'io taratasy io ary saika tsy azo atao ny manitatra ny faharatsiany io fitondrana io ireo mpitondra izay nanoratan'i Paoly dia niaina teo ambany fitondran'ireo mpitondra fanjakana izay nivadika izay meloka tamin'ireo eloka be vava mamitaka indrindra tamin'ny vahoakany na izany aza dia nanome an'izao fampitandremana izao ho an'ireo olo ireo Paoly hoy izy hoe koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny didin'Andriamanitra ary izay manohitra dia mitsara ny tenany Andriamanitra dia mitaky ny fanekena na dia amin'ireo fitondram-panjakana izay tena mpanao kolikoly aza kanefa tsy misy fetrany ny fanekena ny Romana toko 13:20 dia mametra ny fahefan'ny mpitondra fanjakana ny fandikany teny mpanjaka ao amin'ny dikateny vaovao dia manao hoe azo antoka ozy izy ao amin'ny 17 sy ny hoe mitrosa ao amin'ny 19 avy amin'ny foteny grika anankiray ihany manko izy ireo ny dikateny raha mijery ny dikateny anglais standard zany tsika
dia manome fandikatena mazava kokoa amin'ny fampiasana teny anankiray ihany koa ao amin'ireo andinindroa ireo, manao hoe mandohava amin'ny olona rehetra izay tokony ho azy, hetra ho an'izay tokony fandoavan-ketra, fahantseranana ho an'izay tokony andoavam-bola, fanajakana ho an'izay fanajana ho an'izay tokony omenan'izay ady izay, ary voninahitra ho an'izay tokony omem-boninahitra. Aza vela izy tsy voalona amin'izy na amin'izy, afa-tsy ny amin'ny fifankatiavanareo ihany izy fa izay tiana mandeha fanatanteraka ny lalàna. Dia ireo andinindreo dia milaza ireo faritra izay ananantsika didy amin'ny fahefam-panjakana, hetra, vola miditra izany na fanajana na voninahitra, raha fitenina dia ny fifankatiavana araka ny lalàna. Marina fa ireo andinindreo dia tsy miresaka momba ny fivavahana, tsy miresaka momba ny fitenenan-dratsan'Andriamanitra na koa hoe ny fitandremana sabata na koa ny lafiny hafa amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Andriamanitra irery ihany no manana fahefana ny amin'ny fitiavana izay mitsangana ananantsika azy araka ny voalaza ao amin'ny didy 14. Nanendry ny andraikiny tamin'ny fitondram-panjakana, fitondran'olombelona mba hiarovana ny fifandraisana mitsangana azo antoka sy araka ny tokony ho izy. Araka ny hazavaina ao amin'ny didy 9 farany dia nomen'Andriamanitra andraikitra ny fitondram-panjakana hiaro ny zony tsirairay avy, hanafoana ihany koa ny faharatsiana ary hiaro ny fifandraisantsika amin'ny mpiara-belona amintsika. Na dia namadika matetika ny olom-pireneny sy tsy nahavita ny andraikitra aza ny fitondram-panjakan'ny Roma, dia mbola tokony hanaja ny fahefana io ihany ny kristianina raha mbola tsy nandika ny adidiny tamin'Andriamanitra. Arak'izay azo atao izany dia tokony hankatony lalàn'Andriamanitra sy ny lalàn'ny fitondram-panjakana isika. Saingy rehefa misy fifanoherana eo amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny lalàn'olombelona dia ny lalàn'Andriamanitra no ambony indrindra. Aoka ho tsarovintsika mandrakariva izany, ary izany no feny lesona izay azontsika anio ny apôstôly manao hoe Andriamanitra no tokony ekena mihoatra ny olona. Amen. Vavaka isika irainay tsara isan-danitro, mbola misaotra anao indray amin'izany lesona sarobidy izay omenao anay izany. Ampianaro izahay mba hakahay hankatoa manomboka ao amin'ny toerana misy anay ka eo amin'ny fiarahamonina misy anay, eo amin'ny firenena misy anay, eo amin'ny fiangonana misy anay, ary indrindra dia ny hankatoanao. Aminaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.